Akory aby. Zosilay indray miaraka aminao vidéo vaovao tsara fantatra amin'ny tontolo ny asa amin'ny internet zay no arahantsika zany zao androany. Lazarintsika raha zao anao tafaraka amiko dia Zosilay Randrena Sonena no miaraka aminao anatin'ity profil Facebook anankiray ity fa fenofeno nisy namana dia angatahako ianao klika an'ilay suivi na follow dia maharaka an'ireo post maro samihafa tokony miaraka eny ianao efa mahatratra 900 nareo manaradia ary noko hitombo hatrany hatrany zay mbola azonao atao ny mifandray amiko ao anatin'ny page Zosilay Randrena Sonena ihany koa atony anaranao an'ireo vidéo maro samihafa zay ataoko sy ireo post maro samihafa mahakasika an'ireo tontolon'ny asa amin'ny internet zay misy anahy. Mahatratra 7 nareo manaradia ny ao atao ary 100 ny j'aime amin'ny page asa dino zany ny like na j'aime amin'ny page ary mipartage ihany koa ireo hitanao hoe mahasoa ao anatin'ity page anankiray ity. Mbola azonao atao ihany koa mifandray amiko ao anatin'ny Instagram Zosilay Randria ary ato naranao rano fotsiny mahakasika an'izay S group zay ny post ataoko ato amin'ny ankapobeny. Dia ohatr'izay ihany koa ny ato amin'ny LinkedIn Zosilay Randrena Sonena ary mbola S group hatrany hatrany no hitanao ataoko publication ombeny eny ary ny ato amin'ny Twitter ihany koa Zosilay S group na crypto mada ato no saika anao post mahakasika ny crypto sy ilay hitantsika ombenimbeny eny sy ilay S group ihany koa. Ary farany amin'ny réseau social zay dia mbola azonao atao koa mifandray amiko ao anatin'ny canal YouTube koa Zosilay Randrena Sonena ihany dia efa mahatratra 730 nareo no manaradia. Asaiko anao anaraka ny vidéo présentation fohy 10 minitra eo mahakasika zay S group zay afaka arahanao ato afaka téléchargenao ihany koa ary rehefa hijery ny vidéo maro samihafa moa ianao dia ato anatin'ny onglet vidéo ato no anaranao ireo vidéo nataoko sy ireo vidéo nataon'ny parrainko anaovako post ihany koa mahakasika an'izay S group zay ihany. Misy ihany koa vidéo avy any amin'ny canal YouTube ny système officiel zay alaiko ihany koa ary posteko ato. Dia ny anomboantsika anazy amboantsika an'ity vidéo ty zany dia ny monde ny crypto na ny tontolon'ny crypto monnaie dia ampijentsika ato anatin'ny page Twitter dia ny maresaka be indrindra ato zany zao na ny trend voalohany zany dia ny Sibarium ary ny Baby Doge Army. Dia raha mijery amin'ny tsena amin'ny ankapobeny ao amin'ny site ny CoinMarketCap dia niakatra kely 0,58% zany ny tsena amin'ny ankapobeny zay ny site be izy atao ao ary ny total ny market cap dia ray lavitrisa sy 70 tapitrisa dollara eo zany raha ohatra ka na ataontsika hoe 1 trillion moa zany fiteny anazy ihany koa efa tafakatra tany amin'ny 1 trillion 0,80 mahery teo io fa nisy chute tampoka vokatra ny fidiran'ny SEC tamin'ny Kraken zany nanao fanadidina tany indray ny SEC ary tsy nanekeny le resaka staking dia zay nampisite ny tsena tamin'ny ankapobeny ary PayPal anisan'ny tratran'izay ihany koa amin'izao fotoan'izao satria nanomboka mividy reny crypto reny ihany koa PayPal dia nahantony PayPal ny asana crypto ao amin'ny sitiny tao anatin'ny 2 andro 3 andro teo zay. Dia raha mijery tsenantsika manomboka miverimberina raha fatafakatra teo amin'ny 23 000 dollara teo ny bitcoin anankiray dia zao izy zany nidina 21 800 antsika amin'ny teny zao
Ethereum 1500 mahery raha vatafantatra 1600 mahery izy teo. De BNB 308 raha vatafantatra 330 izy teo. Ny ankapobeny tsena azoazo jerena zany a, ary araka n'igny hitantsika tato iny a, ny maresaka zany na ny malaza atoato a dia lay SHIB sy Baby Doge. Ary hitantsika zay a, zay fiakarany zay a ato anatin'ny site amin'ny ankapobeny a. SHIB zay eritreretina hivoaka amin'ny 14 février zao, zany hoe amin'ny talata ho avy zao a, ny plateforme anankiray Shibarium zay layer 2 moa zany fiteny anazy hony a. Amin'ny terme technique be dia be ilay izy fa tsara lalantsika anazy fotsiny dia afaka ataonao recherche any amin'ny Google ino moa no tiano tenenina ao anatin'izany. Manomboka miakatrakatra ary eritreretina hiakatra be zany izy ty atoato. Tsy andaniny ny anahy matetika efa nataoko favori le crypto zay asiako maso matetika, dia klikena fotsiny le watchlist eto dia miseho daholo ilay natao favori rehetrarehetra. Ny ankapobeny matika zao 1.24 $, ary SHIB mitazona lalana fahatelo amby folo amin'izao tsika miteny zao, ary mahatratra 7 milliards mahery ny market capny. De Baby Doge araka ny hitantsika tato amin'ny Twitter teo iny a, lasa izy indray zao ny première vetivetika teo, ary tsy mitsahatra mitombo foana valeur zany amin'izao tsika miteny zao a. Baby Doge zany manomboka malaza be ary mahatratra 1,800,000 mahery ny ataontsika holder zany ny adresy miholder Baby Doge amin'izao tsika miteny zao. Ary manarakaraka akaikiny io ao ihany koa le Volt na le Voltino Volt 2 zany. De reo roa reo ataoko suivi raha ohatra ka ataontsika ny investir na $10 ianao zany tany amin'ny herinandro lasa momba ny Baby Doge, dia efa doublé zany volanao amin'izao fotoan'izao, satria tsy manodidididina ny 16% io zany izy ao, zany hoe 9% izy zany ny fiakarany androany amin'izao tsika miteny zao. Ary nisy taona izy fa manakaikaiky ny 200% tamin'ny andro vitsivitsy lasa zay. Dia volanao amin'ny ankapobeny raha eo fa x2 eo zany araka ny hitako ao anatin'ny anahy zany. Raha mijeritsika ny courbe amin'ny ankapobeny dia manao tendance miakatra, ary raha mijeritsika ny tao anatin'ny 7 andro dia hitantsika somary miakatra tsara izy. Ary raha mijeritsika tao anatin'ny 2 volana ato ny tena ahitana anazy, dia hitantsika miakatra be ny valeurany amin'ny ankapobeny. Ataontsika datin'ny 29 janvier na ataontsika tio aty tany amin'ny 26 janvier baraka tonga ny androany zany dia hitantsika miakatrakatra foana ny valeuran'ilay Baby Doge. Misy nanontany hoe inona ny stratégie na manokana dia sady mi-investir aty amin'ny crypto zany ianao tsy voatery ianao an'izay tsy conseil na investissement ty vidéo ty, fa mila manao recherche amin'ny tenanao manokana ianao ary ny décision ataonao rehetra dia ianao tompony andraikitra aminy. Dia ny anahy stratégie amin'ny ankapobeny sady mi-investir amin'ny S group aho no mi-investir aty amin'ny crypto. Ny tanjoko rindrinao dia hoe raha miakatra be ny aty amin'ny crypto dia hiboostevako an'ilay compte S group zany. Dia tsika araka nambarako ombenimbeny tany amin'ny vidéo crypto Madagascar 2022 iny dia créer le groupe crypto Madagascar, ary hitantsika ety mahatratra 770 ny membre ao, fa ataontsika ny 7 amin'ireo anahy compteko misy page ao dia misy compteko anankiroa
misy page anankiroa. De eo amin'ny 70 eo zany ny olona nampidirintsika atao anatin'ity groupe ity. Ato no groupe 1 izy ity ary tsy hitanao na ataonao recherche ary fa efa parametrika an'izay ilay izy fa ato mandoa 10,000 ianao dia manaraka an'ireo fampianarana toy ny ato misy an'irey vidéo nataoko pin-post ety tuto anankitelo amin'ny fomba fividianana crypto mbola tsy listé amina exchange sy hoe inona ny tsara ho tia tsara fantatrao ary iza ny olona hividiananao an'ilay BNB anaovanao an'ilay asa crypto ohatra. Dia tanisaiko manaraka an'ireo tuto anankitelo ireo ianao zany ary 10,000 ariary ny fidirana aminy. Mila mifandray amiko amin'ny MP ianao raha ohatra ka mahaliana anao zay. Ny mahakasika ny S-group indray dia ny événement s'est passé zany manomboka omaly androany marapahatonga ny 14 dia lay fankalazana fahatelo taona atao any Dubai na any Abu Dhabi ny tena marina. Ary hitantsika amin'ny réseau social ny S-group ty zao canal russienne dia mahatratra 30,000 mahery membre ato hitantsika misy an'ireo vidéo live ao anatin'ilay hôtel Emirates Palace zany zareo zao dia hitantsika S-group reo ny olona mpandray olona reo mivahiny efa tonga daholo ny ankamaroany efa mandeha zany le événement mizaontsika miteny zao any Dubai any. De hita atao anatin'ny canal Telegram zay ary saika maromaro ny posta mahakasika an'izay ihany vidéo maro be alefan'zareo hatsara n'ilay toerana eo ihany koa le programme hitantsika ireo manao vidéo daholo ny olona mahakasika an'izay fiaonam-be atao fahatelo any Dubai zay. Ary fanampin'izay ihany koa raha miditra antsika any amin'ny back office S-group dia mandeha anao amin'ny onglet amin'ny sisiny kely le mainty eto dia miditra amin'ny promotional material dia nivoaka ny présentation vaovao dia ato ny ahitanao an'ilay fichier de présentation sy ireo torolalana fichier torolalana ihany koa amin'ny teny maro samihafa afaka rahanao ato anatin'ity onglet anankiray ity zany. Dia misy amin'ny teny maro samihafa izy ato ary misy an'ilay hoe power start ty fampianarana an'ilay fomba fanomboana an'ilay business amin'ny teny maro samihafa izy io dia misy ihany koa ny présentation en français zao ty anankiray ty dia afaka téléchargenao version PDF no azonao dia ty ny anglisy PDF ihany koa. Ny en français ty présentation tany amin'ny le 7 janvier fa ny amin'ny teny anglisy présentation tamin'ny 2 février teo zany. Dia hitantsika reto zay daty anankiroa zay dia efa téléchargeko ny ana hitantsika ety dia ataoko mise à jour le any amin'ny blog ahafahanareo télécharge anazy ihany koa. Ary efa navadika koa photo-ny ana lay afaka avadikanao en ligne zany le izy atao 50 méga eo ny taillany amin'ny ankapobeny satria photo ny ankamaroany ao anatiny ao dia mavesatra be le. Raha ohatra ka te hafantatra bebe koa an'izay S-group zay ianao dia efa nisy vidéo amin'ny teny malagasy nataoko any maromaro tia S-group amin'ny teny malagasy miaraka amin'ny Jocelyn ary tia ny torolalana dia misy ihany ny retrait efa nataoko amin'ny teny malagasy ety ihany koa ny tsara ho fantatra momba ny S-group zay amin'ny teny malagasy ihany koa. Dia afaka arahanao daholo ireo vidéo ireo ao anatin'ny canal YouTube zany dia téléchargenao dia jerenao miadana. Mbola manome mise à jour eny foana aho raha ohatra ka misy zavatra tena intéressant be amin'ny présentation zay ataon'zareo any Dubai fa na ny tsara ho fantatra rehetrarehetra ihany koa
fa ajanoko aloha video an'ny androany a, mirahary tontolo lahady mahafinaritra ho antsika. Veloma daholo tompoko, aza adino ny j'aime na partage ny video amin'ireo namantsika hafany.